Anja bola lavalava no itsika manohy indray ny fandarana mahery amin'ity riva ity fantatra ary fa nitsangana tamin'ny fomba ofisialy ny seksiona atsinanany arivo taranja rugby fifaninanana nampandraisana anjara ireo fileovana miisa 3 izay mpikambana ao aminy teny amin'ny kianjan'ny Betongolo no nentina nisatatra izany seksiona atsinanany arivo izany. Fifaninanana nampandraisana anjara ireo fileovana manodidina ny 10 mpikambana ao aminy teny amin'ny kianjan'ny Betongolo no nentin'ny seksiona atsinanany arivo taranja rugby nampahafantatra tamin'ny fomba ofisialy ny fijoroany. Ny 13 sy ny 14 aogositra lasa teo no nanomboka ny fifantsanana. Androany alahady 1 aogositra kosa no nanaovany manasadalana ho an'ny Sokajy 3e division, 2e division ary ny 1e division Elite 2. Fantatra moa fa ny alahady 4 septambra ho avy izao no hanaovana ny famaranana goavana ho an'ireo Sokajy telo ireo. Nanambara ny sekretera jeneraly seksiona Razafy Joel Tately fa noho ny fangatahan'ireo fileovana avy any amin'ny manodidina izay voatery mandeha lavitra vao afaka milalao no antony nananganana ity seksiona ity. Izay mihitsy ny tanjona zany nananganana an'ilay seksion. Zato taona teoriana zany dia tafatsangana soamatsara ny seksion atsinanany arivo. Ny antony zany nananganana an'ilay izy dia mifampiroboroboana ilay taranja baolina lavalava. Betsaka ireo fileovana any amin'ny faritra atsinanana iny nangataka hoe atsangana ilay seksion fa izay lasa manenjika any avaradrano no milalao, manenjika any Antanaville, misy ary manenjika hatrany amin'ny seksion andrefany arivo dia resy lahatra tanteraka izay satria efa 30 mahery zao ireo fileovana mangetaheta hiditra ao anatin'ny seksion dia izay ny antony nanangananay an'ilay seksion atsinanany arivo. Ho an'ny Marcelin Razafy Nandasana izay filohan'ny seksiona kosa dia nampanantena ny tenany fa vonona hitondra fampandrosoana ho an'ity seksiona vaovao tantanana ity.